Tokolasy tongovavy anterina ny arabo mba mimpirarintso antsika menakavy amin'izao maraina izao indray andro vaovao satria dia alakamisy 10 aogositra teo amin'ny 24 sika amin'ity an'ity saorantsika Elanaro noho ny fitantanany sy ny fitahinika na tonga antsika zany ho tafaraka indray atao anatin'ny miara-manonja eto amin'ny MPS ny Radio Mada. Saoran'ireo teknisianina mikajy ny resaka teknika na ny atao foibe na ny miparitaka ary saorana ianao izay manaraka ny fotoana satria dia fandavan-tena lehibe zany hoe fanarahanao ny miara-manonja eto amin'ny MPS ny Radio Mada izany manoloana ny asa mandraraha isan-karazany izay tsy maintsy hatrehana zany hoe ny asa moa zany mandeha foana fa ny raharaham-pirenena ihany koa dia arahanao ny fivoarany eto amin'ity MPS ny Radio Mada ity amin'ny alalan'ny miara-manonja. Ankoatran'ny izay ny fandehan'ny vandarana dia toy ny mahazatra fampakafakana sy fandinihana loha hevitra izay anotsongaina atao anatin'ny maro eo ihany koa ny mpisehatra anisan'izany ohatra ho avy eo ny solombavamboaka ny Madagasikara voafita tamin'ny alalan'ity Madagasikara teo amin'ny distrikany Ambohidratrimo ny député Mame Rapendrina izy moa zany sady questeur fatelo anivon'ny parlemanta no miandraikitra ihany koa izy ny secrétaire général ny eo anivon'ny tiko Madagasikara ao zany manakambara tokoa izy manoloana nyity raharaha manahirana eto amin'ny firenena ity. Izay no hoe tompolasy tongovavy fa namina faniry moa mbola ho avy eo ihany izy fa zay resahana rehetrarehetra dia problema raharaham-pifidianana moa zany dia efa io izy io mbola ty amin'ny fanomanana antsika problema resaka fianarana problema resaka fahadiovana problema resaka tontolon'ny fandraharana problema fandraharana ao anatin'izany ny fambolena sy ny tontolon'ny orinasa raha tsy resaka afa-tsy lavanila zao tsika misy idirany be dia be amin'ny fandrarana entana zany problema ny resaka fotodrafitrasa problema lalana ny tena tenenina amin'izany nisy koa fotodrafitrasa hafa amin'ny misehatra hafa zany toy ny amin'ny fampianarana ny fahasalamana problema daholo inona ny tsy problema eto amin'ity Madagasikara ity amin'izao fotoana izao inona ny hoe tsy problema fa olana problema foana vao mipotsaka ny masoandro eny Antsinanana eny dia efa miatrika olana indray ny eo tsy voava dia tonga ny eo ny eo tsy voava dia tonga ny eo dikan'izay dia tena resaka tsy fahaiza mitantana kanefa dia izao izay hoe manana andraikitra amina sehatra anankiray zany eto amin'ny firenena ao anatin'ilay antsoina hoe régime fitondrana izay efa hifarana volana vitsy dia vitsy any no mahatonga ny olana na ny problema ho isika amin'ny ankapobeny tsy dia misy idirany ny vahoaka malagasy loatra ny olana izay mitranga fa miankina amin'ny ataon'ny tompon'andraikitra isan-karazany eo amin'ny fitantanana ny firenena zareo no mametraka olona amin'ny fanatanterahana-javatra ny fitondram-panjakana no manana ny fahefana amin'ny ankapobeny eto amin'ny firenena ny fitondrana no manana ny fitaovana raha ohatra zany hoe resaka raharaha-mpanjakana no resahana hanana ny fitaovana hanana ny fahefana dia hanana ny olona any amin'ny mpitondra fanjakana daholo no iantefana zany rehetrarehetra izany fa rehefa jerenao anefa problema daholo no mitranga ny dikan'izay zany tsy fahaiza mitantana no misy eto amin'ny firenena dia hoe fa manino zany no averimberina rao tsy maintsy averimberina zany tompoko satria na ahoana tsy maintsy ho avy ny fifidianana présidentny repoblika tsy maintsy azavaina ny sain'ny olona ny mpiarabelona hoe ahoana moa zany no fandehan'ity raharaha-pirenena ity avy aiza no himpitran'ny olana na ny problema ho isika avy aiza dia raha misy tsy mahavita ny andraikiny ao mitambatambatra dia potika ny firenena ary le firenena ray manontolo mipotika sy ny vahoaka ao amin'ny potika ary io zany tsy hoe resaka hoe fotodrafitrasa fotsiny na hoe fitaovana mipotika fa hatrany amin'ny toe-tsaina sy ny
tontolon'ny fanabeazana dia potika daholo. Dia izay tsy maintsy anazavana sy hitondrana ny tena zava-misy marina eto amin'ny fireneny ity satria anapa-kevitra ilay vahoaka malagasy. Ahoana ny resaka fikarakarana ny resam-pifidianana, izany mbola tantara sy jiografia izany, ohatran'le tany amin'ny baka, mbola tantara sy jiografia izany satria be dia be ny fanamarena, be dia be ny tsy fahatombanana ary betsaka ny atandrevaka ao anatin'ilay raharaha. Dio sika teo hoe olana foana no iainan'le malagasy, mba roviana ihany vao tsy misy olana. Zao resaka jeu des îles dia tena hoe ho alana baraka ve le firenena malagasy. Nanontaniany Miora, mpanao gazety ny TVM tamin'ny filoham-pirenena teny Avoloa tamin'le fionana farany iny zany, mpanao gazety anankitelo ny teo dia nanontaniany, izy moa zany tsy tena karazana fanontaniana fa fanamariana. Hoy ny mpanao gazety hoe mantsin'ny filoham-pirenena Ngaiandry Rajoelina hoe sao dia mba ho afa-baraka isika amin'ity fandraisana ny jeu des îles ity. Sao dia mba afa-baraka. Matoly le mpanao gazety teny an'izay dia efa misy zavatra hitany ao, ary tsy mpanao gazety ihany mahita fa tsika rehetrarehetra. Efa misy hitan'ny federasiona isan'isany ao, ny zavatra tsy mety izany. Ny atleta moa izany no tena hiatefan'ilay satria ny atleta no eny ambony kianja no manao ny fifaninanana. Dia ho le fanamarena hoe sao dia mba ho afa-baraka tsika amin'ity resaka jeu des îles ity. Tsisy an'izany afa-baraka izany, tena mety io, tsisy ahina mihitsy, sisa. Andro vitsy tao aorianan'izay ny tenin'ny federasiona maro zany tena voafitaka ilay filoham-pirenena fa tsy arakarak'izany zavatra teneniny izany anie ny tena zava-misy. Dia ny nefarany tsy vitany hoe mipetraka fotsiny tamin'izao ireo federasiona izay napiakapeo fa nanome ultimatum hatramin'ity anio 10 aogositra ity hoe raha tsy mivaha ireo problème ireo hatramin'ny 10 aogositra dia izay no izy. Malaza zavatra betsaka izay hoe izay no izy izay zany federasiona no manome ultimatum fampitandremana ho an'ny fitondrana. Maro hoe misy ministera tompona andraikitra eo, fa angaty maro hoe misy ministera misahana amin'ny fanatanjahantena eto, fa tia ny raharaha-pirenena satria lalao iraisam-pirenena ity. Izay i Madagasikara no mandray azy, resaka nasionaly zany le izy, ny voninahitry Madagasikara. Tsika mantsy tsy hoe isika fa ny eo anivo ny fitondram-panjakana mantsy miseho sarotiny ery dia fa Madagasikara manana fiandrianam-pirenena, manana fiandrianam-pirenena sika. Marina izany, tena manana fiandrianam-pirenena mihitsy, fa ny fiandrianam-pirenenao ianao tsy mahay, ianao tsy mahay miazona sy mametraka araka ny toerana mendrika sahaza azy ilay fiandrianam-pirenena. Inona moa ny idirany any ivelany amin'ny tsy fahaizana mikarakara ny fandraisana jeu des îles ity? Ianao nefa miteny malagasy manana fiandrianam-pirenena, manana fiandrianam-pirenena ianao, ka maninona raha to ka tena ampisehoanao zany amin'ny fahaizanao mitantana sy mikarakara ilay resaka jeu des îles. Fa io zany rehefa hoe afa-baraka manahirana amin'izy dia izao, tsy mpitondra ihany no afa-baraka satria ny mpitondra fanjakana no mikarakara n'ilay izy zany, fa le vahoaka malagasy koa miara afa-baraka amin'ilay mpitondra, tsy mety zany. Ry zareo no tsy mahay ihany dia ny vahoaka malagasy no koforoka ao anaty sibikaray, tsy ny olona tsy te halala mihitsy fa dia hoe mipetraka ao anaty tantara ny jeu des îles de l'océan Indien 2023, fa manina mipetraka ao anaty tantara satria kitoto ny fikarakarana ny atletandry zareo ary. Zany zao no teneniny ireo nosy manodidin'ireo, ny atleta malagasy ary tsy voakarakara satria ireo matoa mimenomenona ny federasiona dia tsy tonga ho azy ilay fimenomenomana. Fa inona ny zavatra misy? Ka na hatramin'ny savony isasana ara gidragidra be, hatramin'ny papier hygiénique ara gidragidra be, hatramina
fitaovam-pitaterana tsy misy mandeha amin'izay laoniny inona ihany koa ny sakafo ho an'ireo atleta malagasy io zanakitsika ireo zandritsika ireo atleta malagasy ireo ny sakafo tsy ahoatsehoana tsisy zavatra mandeha mihitsy amin'ny resaka fanatanjahantena zany tsy afaka miala ihany koa ny fitsaboana ny resaka medikaly zany tsy maintsy eo tsy maintsy misy dokotera eo ary tsy hoe dokotera hoe vatan'olombelona fotsiny io misy dokotera dia zay fa mila fitaovana zany maninona no tapabolana tsy hanomboan'ny lalao no miseho zany problema zany izy ity mantsy mety hoe azo atao ihany ny atao hoe nampiripirima tany ambadika tany ny resaka problema fa rehefa tsy mandray andraikitra tsy maintsy mivoaka io io ne tany amin'ny Facebook no voan'ny fanambarana ity fédération firy izy teo 9 inona fa tsy efa saikizy rehetra mihitsy zany fédération 9 no nanao an'izay filazana izay fampitandremana izay izy moa zany tsy hoe fampitandremana fa fampatsehivana ny ary filazana ny zavatra tsy mety jeu des îles raha tsy hainao mikarakara azy fa vao mainka fa fifidianana président république jeu des îles ny ny isany ny isa amin'ny ankapobeny zany ny olona ho avy eto any amin'ny 2,000 any ary mandray anjara amin'ny fifidianana président république firy amatapitrisany fa io na narivony io na amatapitrisany io rehefa mety tsara rehefa mirindra tsara rehefa mahay tsara ny mpikarakara tsy misy olan'izany fa ny telonyity jeu des îles nyity tompoko natao teto hoe i Madagasikara nandray jeu des îles zany hatramin'ny isiny jeu des îles tamin'ny voalohany tany amin'ny taona 90 tany i mbola amin'ny président Dider Ratsiraka no teo amin'ny fitondrana dia nandray jeu des îles ntsika ny Rafaneva tamin'izay le titititititititi iny dama nanao ny hira moa zany nalaza be zany ny nananananana zay le hira taty amin'ny fito sy 2 ndray président Marc Ravalomanana no président ny république nandray jeu des îles fanondrony isika toerany Njakatiana angamba nanao ny Rafaneva tamin'izay dia fanontelo nyity 3 sy 2 ity mandray indray zany Madagasikara matohane ary nisy tantarany seho fa matoa zany ny olona ny taty amin'ny ranomasina indiana nametraka hoe alors raisin'ny Madagasikara rehefa atao hoe nanipy sa nampifilafila sa be fepetra loatra ny tany Maldiva satria tokony tamin'ny Maldiva io natao fosiny Maldiva hoe zay mbola tsy vonona fa voany noho ny coronavirus teo dia mbola tsy vonona zay fa zay mangataka andray zay fa ahemory amin'ny 2025 ozy Maldiva tsisy an'izany tsy excuse zany resaka Covid-19 zany dia zany ve mba henon'ny mpitondra eto Madagasikara ny tsy fandehanan-javatra sy ny hoe zavatra tsy mety eto amin'ny firenena tsy ny Covid-19 mihitsy no ialana bala hoe satria nisy Covid dia hoe tena simba ny toe-karem-pirenena sisa ianao tsy mahay mitantanako simba amin'ny ahoana dia i Maldiva koa miteny an'izay hoe sahiran'izay mbola tsy tena tafarina ny firenena ka sarotra be aminay mandray an'io fa ahemory amin'ny 2025 tsy misy an'izany ozy izy ny kizy nylay sampana lehibe zany mikarakara ny tia jeu des îles de l'océan Indien ity dia rehefa takina teo Maldiva dia atao aiza ary Madagasikara no hoe andray an'le izy io zany na hoe Madagasikara no nanolo tena na hoe Madagasikara no nitendrena dia efa eto Madagasikara no dikan'izay jeu des îles 2023 efa eto Madagasikara no atao dikan'izay fa rehefa niraisina ny fanapahan-kevitra hoe Madagasikara zany no andray an'le jeu des îles 3 sy 2 dia inona ny tokony ho izy matoy ianao zany nanaiky tamin'le fotoana totsika hoe asa 4 taona lasa 3 taona lasa 4 taona lasa tany matoa ianao nanaiky dia fa vonona amin'ny zavadrehetra ary ny mpitondra eto amintsika koa moa zatra nyty le io nefa lasa fiteny mihitsy zao le hoe noeraoera
oeraoery io mantsy teny avy any Atsianaka izy io, balaoasy teny avy any Atsianaka daholo zany, balaoasy no oeraoera, zany no misongadina eto amin'ity fireneny ity, resaka amin'ny BDB, fisehosehoana amin'ny BDB. Dia rehefa nanaiky ianao zany handray an'ilay GDGIL dia tokony efa petrapetraka daholo, efa fantatrao zany ny miandry ianao. Zaoko na ny savony isasan'ny atleta ara tsy misy procédure lava be, zay no fitarainana azo tao, procédure lava be no atao zany, zay vao mahazo savony, mahazo papier hygiénique. Mampalahelo zany a, servieta tsisy. Nefa mba jereo ny olona rehefa mirele faninanana iraisam-pireneny ireny, na coupe du monde io moa tena malaza, na ny athlétisme fiadiran'ny tompo-tankeran-tany, rehefa hoe tournoi zany atao amina firenena anankiray mipetrapetraka daholo. Hoy ny ray aman-drenitsika Ramotarsaona hoe abidi ane zany, zavatra tena any amin'ny tena fototra zany, fa zany ve dia tsy hoay, ny tena marina hoe tsy hay, tsy hoe tsy hay le izy, hay le izy, matoa nanaiky andray zany dia hoe mety efa manana ny hoe tetikady sy ny tetim-panorona andraisana n'ilay GDGIL. Fa ny tena marina dia tena ndeha ataontsika hoe tsy fahaizana, nandeha ataontsika hoe fanaovana kitoto an'ilay izy, an'ilay raharaha. Le izy nefa resaka iraisam-pirenena dia manao randra-tarihana eo, mifandray, fa na fenonao saina raha nireo point rehetra eto Antananarivo, sainan'ireo nosy izay mandray anjara amin'ny GDGIL, rehefa hita n'ilay zordira be ery, zordira ane zany, zay le hoe endrika ivelany fotsiny, fa zordira ny lalana tena, raha vao anatin'ady tanàna zany any amin'ny 67 zany vao nandalo tena tamin'ny maraina tamin'ny nandeha nakaty, feno lavaka iny amin'ilay aty amin'ny 67 manoloana ny Senam dia mandeha Menavatra, dia aveo misy rond-point be ry aloha ery, dia mivily miakavia dia tonga aty Apasika aty dia iny arabe lavabe iny zany, zavatra mitranga, feno lavaka. Fa nga reo le délégation avy any ivelany reo nga rehefa tonga ny GDGIL, azonao ferana hoe hosakanana hoe aza mandeha any amin'ilay viretra be, aza mandeha any amin'ny 67, aza mandeha any aty aminay aty Anosipatrana aty, tsy azonao fefena amin'izany reo, fa mandehandeha tokoa izy, sa hoe any amin'ilay toerana izay tsaratsara madiodio hita ety ivelany ihany no andanan'ireo délégation reo, tsy marina zany. Ka ny tianambara dia izao hoe aza alanareo baraka ny malagasy sy ny firenena malagasy. Rehefa tsy hay ilay izy dia tokony tenenina tamin'ny voalohany hoe tsy mety ity, ary io anie zao ilay izy tapabolana eo sisa dia anomboka ny GDGIL, savony sy ny servieta sy ny anina raha tsisy ho an'ny atleta sy ny papier hygiénique, nefa tapabolana tsy hanombohan'ilay raharaha. Dia ahoana moa zany? Ary io efa nisy fotoana tao alohaloha teo natokavan'ireo mpikarakara, ny renibeany ny fikarakarana zany, ireo tompon'andraikitra eo aniva mikarakara ny GDGIL, ahitana an'ireo nosy manodidina aty amintsika tonga teto Madagasikara, nanao fitsirihana. Fa rehefa nijerenao ny endrik'ireo vahiny ireo, nisy Maorisiana tao, Réunionnais, Seychellois, Comoriana, Maldives, sisisa. Rehefa jerenao ny endrika izy ireo tena ohatran'ny marikivy zany. Fa le izy moa efa tsy possible intsony dia hovana any amin'ny firenekafako, efa tapabolana ity sisa. Ary io toy ny hoe ultimatum ataona fédération tony ho an'ny fanjakana, dia fantatr'ireo nosy izay mandray anjara. Nga io azo ofenina? Tsy azo ofenina io, dia mibaribary ny tsy fahaizana eo amin'ny fikarakaràn-javatra. GDGIL ary tsy hainao no mikarakara azy, lasa afa-baraka ilay firenena sy ilay malagasy. Ahoana moa zany no ahafahana atokisana ny hoe fikarakarana ny fifidianana izay amatapitrisany. Isak'izay hoe filazana sy fanazavana eno zany amin'ny ity resaka tontolo-pifidianana ity, ohatrany hoe
fa mipetrapetraka daholo sinsisa nefa ry ambadika ry eo amin'le tsy hita maso a tsisy raha manjary de ohatr'izay ko le GDG mialatsiny nendrikendrika ivolana eo amin'ny rond-point any fotsiny fiainona saina de zay fa ny zordira mivangongo eraky ny tanàna tsy raharaha ny réunionnesin'ny maorisiana sy ny seseloa sy ny comoriana sy ny maldiva zany hoe problema na hoe mpandroakafako eto Antananarivo zany tsy raharahany zany fa ny azy tonga de maso mijery fotsiny hoe io tsy misy olakolaka eo fa zao ny avy rehetrana Antananarivo voretra nefa mandray vahiny mandray lalao iraisam-pirenena handray moa zany de tsy isy hoe eritretra hoe ahoana fa sa hoe inona zay le GDG ve atao exploitena indray amin'ny resaka politika exploitena indray amin'ny resaka politika satria hoe akaiky ny fifitianana zany mbola azo ambara daholo mihitsy momba n'ity raharaha eto Madagasikara ity ary io moa hoe fifandrifian-javatra sa ahoana hoe 10 aogositra no daty fara men'ireo fédération tsy faly amin'ny fikarakarana ny GDG fa le 10 aogositra koa mantsy mitsingerina an'io zany ny faharoa amby 3 taona ny 10 aogositra 1 zay nisy ny dia be zany niala teo amin'ny 13 mai teo Analakely nakany amin'ny lapa teny Iavoloha de tadiditsika tsara tony moa zany tantaram-pirenena tony tsy azo kosehana fa ny taranaka teoriana no tena hoe hitondrana ny fanazavana sy famerenana indray ny zavatra niseho dia be niala teo amin'ny 13 mai nakany Iavoloha inona moa ny tena foto-kevitra finosin'lay hoe fandehana tongotra lavitra de lavitra satria raha miala eo amin'ny 13 mai anao zany makany Iavoloha mandeha tongotra lavitra zany fa inona le foto-kevitra no finosin'reny eo ny hoe raha politika eo tam'izany resaka hoe Hervelona Rasalama fa ny tena foto-kevitra de hoe le malagasy zany tany amin'izany taona 190 zany de te hiaina amin'ny tsaratsara kokoa te hiala ao anatin'ny fahasairanana de ho ny taranaka teoriana fa nga tam'izany efa nisy fahasarana matoa ny olona nanao dia tongotra lava reny niala teo amin'ny 13 mai nakany Iavoloha de nisy fahasairanana tao izy aloha tsy mitovy ny am'izao ny am'izao ny entana betsaka fa ny vola baoritra tsy mahazo inninona fa ny tam'izany ray ny PPN tsisy ny savony vonina zavokany ao anatiny so de tsy fantatsika taranaka teoriany zany mpisotro kafe bombo gaso ny tontona satria tsy siramamy zany nisy tam'izany fitondrany adideratsiraka zany ny amiraly resaka PPN resaka vary tena moa tam'izany tena mbola kely fa ny tenana izao tompoko de nangididy satria misy an'le vary ohatran'ny lo vary retsaka avy any Vietnam moa tam'izany sa ahoana manafatra vary ny fanjakana ohatran'le fanjakana am'izao hoe manafatra vary tam'izany nefa nisy ny fanafaram-bary fa ny tsy mampitovy azy am'izao zany malalaka amin'ny fivarotam-bary fa tamin'ny andro ny amiraly dideratsiraka nisy an'izany hoe coparema coopérativa zay nalaina tahaka tamin'ny sovietika sy ny koreana de niterena fotsiny natao ampiarina eto Madagasikara zany hoe foto-kevitra Jotse zany tany Korea nisy an'izany zay tompoko tany ampianarana de nampianarina zany na alefa tao anatin'ny programma fianarana zany resaka hoe Jotse inona ny dikan'izany Jotse koreana tavaratra manao an'io hoe fahaleovan-tena tsy miankin-doha autosuffisance tsy miankin-doha amin'ny hafa na amin'ny sakafo na mino any Korea avaratra nefa ny tena misy ny anohanana am'izao endrika ivelany fotsiny hoe Pyongyang hoe fa dictature totale ny any de tsy nampahafantarina amin'ny malagasy le izy fa endrika ivelany fotsiny ka leo le olona de tonga ny 10 aogositra andao anao diabe ho any Iavoloha aninona ho aseho ny filoham-pirenena tamin'izany fotoana andro zany ny tsy fahafaliana
misy monina atao hoe négociation isan-karazany raha somary amerina kely sika Razanamaso Djiwili ray aman-dreny Razanamaso Djiwili no prime ministre tamin'izany nametoky ny filoham-pirenena ny amiral de Deratsiraka hoe anay Antananarivo fa calme ianao milamina ianao kanjo ilay izy ny afara tamin'ny faty olona maro de maro betsaka ny namoy havana tamin'ireny mipoahany minina atao tambary voatifitra mbola misy sary ihany ny raha tena tosaka be ran'olona amin'ny arabe dia tondrahana tamin'ny ranon'ny pompier mba tsy hoe ho hita zany izy nefa hita ihany satria nisy nakasary ka ny foto-kevitra dia izao io hoe demokrasia sy hoe fahafahana io fahafahana tsy hoe fahafahana baranany fa hoe fahafahana mipetraka tsara amin'ny maizy azy ny resaka demokrasia ny resaka zon'olombelona raha vao ireo no tsy tomombana voakitikitika dia tsy maintsy mefarany amin'ny hoe mitrotra le olona zay neny tamin'ny diso raika amin'ny sivifolo sivinjato sy arivo samy nanana nampiavaka azy moa zany ny atao hoe ny hetsy-bahoaka teto amin'ny fireneny ireny samy nanana ny nampiavaka azy fa ny zavatra tsapa dia izao nefa nisy ny 91 fa nisy ny 2002 za tsy resaka ny 2009 mihitsy milaza ny sasany hoe hetsy-bahoaka fa tsy hetsy-bahoaka iny hetsy-bahoaka ve dia isy maramila miaraka amin'ny izay nitarika an'ireny ny international raha ny teny hoe fanonganam-panjakana iny efa ofisialy zany amin'ny sehatreram-pirenena fa le 91 sy ny 2002 misy zavatra tsy zaka ao dia rehefa tsy zaka ilay izy dia tsy maintsy mipoaka ny hafarany ny fisehoan'ilay fipoahana no tsy mitovy 91 zao nanao diabe ny olona satria mangetaheta fahafahana mangetaheta fiainana tsaratsara kokoa tsy te hisasa amin'ny savony vonina zavokany ao anatiny tsy te hisotro kafe amin'ny alalan'ny sira bombo gasy tontona nisy an'izany tsy te hilahabary amin'ny 4 maraina tenanay izao tompoko mbola kely tamin'izany 5 taona asaina mandahatra briky sy vato amin'ny 4 maraina lahabariko tsisiko tsisy vary ny tontolo fitaterana tamin'izany lasa hoe tena olombitsy raha ny teto Tananarivo taditsika nisy an'izany hoe fibata fima antafita inona teto amin'ny teto Tananarivo ity fohy be ny antafita taty aminay tetỳ Anosipatrana tetỳ mihitsy fa tena rava lay resaka fitateram-bahoaka tamin'izany nefa zany Icarus zany tompoko avy any Hongrie anisan'ny bus tena tsara misy mihitsy ny artista namorona hira hoe resaka fibata pitserina ny bokotra dia misokatra ny varavarana sinisia sinsisa fima fa hoentin'ny mpanoana ny fanjakana tamin'izany manao oye iraka Tananarivo mamboly kafe ary nosy mahavelona ary talata ny volon'ondry ery any Langaina any mandalo aminay ny amin'ny sabonamy iny efa kara be firy andeha amboly kafe ho zany miaraka amin'ny saina menamena be saina ny arema moa tamin'izany dia tena hoe zay zao ny eto amin'ny fitondrana fa le vahoaka malagasy repitra ao anatin'ny fahantrana tsy hafa mikofoka ka dia mahantra nefa rany reny 91 reny niezaka namikitra ny mpitondra tamin'izany niezaka namikitra François Mitterrand président amin'ny Frantsa tamin'izany fampiresaka Didier Ratsiraka sy François Mitterrand hozy François Mitterrand ahoana ny mombana ahoana ny évacuation anao Madagasikara ahoana n'izao tamin'ny voalohany mbola allo jerena ihany nefa rany lasa nakany Frantsa zany no zava-misy ka ity hoe tena resaka hoe fahafahana ity resaka hoe tsy te hiaina amin'ny fahasairana an'ity tena io tsy mifidy vanim-potoana tompoko fa na 91 io taty amin'ny 2002 indray mantsy resaka mpifidianana tovitovy any amin'izao mihitsy
tovitovy mpaitantara no miteny an'izany a dia rehefa voatohitohana ilay fahafahana sy ny hoe mahatsiaro vohitsakisaka ny zon'olombelona mahatsiaro ilay malagasy hoe vohitsakisaka ny zoako dia tsy maintsy reny a no iafarany zay le izy zay na misy mpitarika io na tsisy mitarika ary rehefa tena hoe miatra amin'ny akalana ny fahoriana rehefa hoe mibaribary ny tsy faiza mitantana eto amin'ny firenena tsy misy ny état de droit tsy misy ny bonne gouvernance tsy misy ny fisarahan'ny fahefana ny séparation de pouvoir manjaka ny kolikoly firenena inona no mandeha amin'izany fa nga izy ity vitany hoe ndray izay dezilany zay fa vitanay io nga io vitan'izany akory tsy vitan'izany io fa mazava tsara mihitsy hoe ny tsirairay no hiatefany ny tsy faiza mitantan'ilay mpitondra ka nisy izany reny vanim-potoany reny izay niainana ny fanehoana ny tsy fahafaliana tranga teto amin'ny firenena daoly moa zany reny zavatra reny a dia reny hakana lesona sy hibanjinana ny ho avy indrindrindrindra ho an'ny taranaka teoriana izay tsy nahafantatra moa zany sy tsy niaina tamin'ireny fotoana ireny zany grevy foana ny afarany diabe nakeny iavoloha tamin'le diso raika amin'ny sivifolo sivinjato sy arivo andro sabotsy izy io raha tsy diso ny fitadidinay andro sabotsy dia nisy ny ainana fohy dia iny moa zany nitarika ny firodanany fitondran'ny deuxième république tarihan'ny amiraly diteratsiraka tamin'izany dia zany no hoe mila saitsaina ary ahoana ny amin'ity 13 sy 4 arivo ity jeu des îles raha tsy hainy mikarakara azy tsisy hatramin'ny savony sy ny papier hygiénique izay ho ampiasain'ny atleta ny entraînement moa zany tsy mandeha amin'izay loaniny ka maiky zany fa hoe raha-pifidianana ary ireo tompona andraikitra amin'ny fikarakarana ty fifidianana président république ity dia tsy mety miaiky mihitsy ny zavatra tsy mety ataony tsy mety miaiky mihitsy asa hoe ahoana nefa tsy mamenatra ane zany ny candidat président mahakaravaly manana mbola manome chance ho isika raha iresaka seni hoe orsenia ataovy tsara ny asanareo mba mijoroanareo mba mitenenonareo fa iny ty menoeny fotsiny ty be dehibe ny tsy fanarahan-dalàny be dehibe ny sakatsakany misy fiangarana ny eto amin'ny firenena misy manipulation isan-karazany ene nisany fokotany tsy fantatra nisany birao fantatsam-baty tsy fantatra ahoana zany resaka lista ditif zany fa nga izy ty atao anentsikisa fotsiny zay le izy dia manahirana le raharaha fa le izy na marina hoe manahirana fa tsy maintsy manaraka amin'ny tsipriany ny vahoaka malagasy de zedezila moa zany hoiteo ny efa rahan'ity raharaha ty sesesiko azy ny mpampianatra mpikaroka sy mpikaroka mpampianatra mampiakapeo foana hatramin'izao de mbola tsy voaloha foana ny volan'ireo mpikaroka mpampianatra sy mpampianatra mpikaroka ireo hatramin'izao efa foviny zay nitatatatana an'io zay de mbola tsy regle foana tsy faiza mitantana daoly zany rehetrarehetra zany eny ary fa tonga eto ny namana faniry raha zava-manantany anohy ny fandarantsika zany ary afaka amin'nitra vitsy eo zany dia miaraka amin'ny député membre bendriny izay voafity tamin'ny alalan'ny tim teny amin'ny district Anambohidratrimo sady questeur fatelo anivony atemy mera-pirenena misana ihany koa secrétariat général ny atokotiko Madagasikara ka dia faly miaraba ny namana faniry zany menanao indray arany sehatra ndao zajo izy misaotra ny namana rena arabe mananjara isika zay nanokatra sy ny tantanany fandarina ary nanome izany indray amintsika amin'ity maraina ny alakamisy 10 ny volana aogositra ity miazakazaka tokoa ny fotoana satria raha ny daty ny 10 ny volana aogositra efa akaikaiky lay 13 ny volana aogositra zany hoe 13 andro zany sisa dia isokatra lay fametrahana ny taratasy firotsahako fidiana ho an'ny fifidianana filoha-pirenena fa miazakazaka ihany koa mifandehandraray eto amin'ny firenena fa ho an'ny zava-misy teto amin'ny firenena zany daty ny 10 ny volana aogositra zany ihany koa dia manamarika zavatra maro be
ilaina hotsahevina amitsika ve ny 10 ny volana aogositra zay nanamarika ny tantara be teto amin'ny firenena ny 1 fa zany 10 volana aogositra zany ihany ko zany dia anisany andro fanamariana ny nitsangana ny rodibe mpanohatra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara. Mialohany idirana ho amin'ny fandaharatsika amin'ny adevitra marobe dia misaotra ny namana teknisiana faly sy lalaina ao ambadika ao miaramiasa amitsika. Misaotra ihany ko ho an'ireo mpiaramiasa ao amin'ny radio Mada amakivaky indray ity andro alakamisy ity ianareo mpanaraka ny fandaharatsika eto atoerana sy any ampitan-dranomasina. Omaly tamin'ny fandaharatsika dia niresatresaka momba ilay boky olona maharesin'ny fantrana zay mitantara ny dingam-piainan'ny Filomarika Ravalomanana sy ny vadiny ny solombambaoka fetra. Ny resaka ny amin'ny hoe isika zay aka izany boky zany na anao komandy de fa maro be sayady ianareo raha ohatra ka ny MP sy ny antso atarbe sy ny message tonga ao zany mbola misy anefa ny fandaminana sy ny fandrindrana de hoentiny eto amin'ny fandaharatsika ihany zany zavatra rehetra zay hitondrana fanazavana sy fanamariana momba izay fa de raisina mindalana io ihany zany mombamomba atsika zany fa rehefa tena mboka somatsara moa zany zay sy hoe fatapatatra ny isan'ireo manao komandy dia hoentitsika eto amin'ny fandaharana zay naovana fanamariana zay satria marobe amitsika hoy zany no nefa niresaka zany amin'ny lalan'ny afatra samihafa sy ny antso atarby. Rehefa alakamisy tahaka izao dia fatatsika avy hatrany fa ny solombambaoka ny Madagasikara zay voafidy tetsy amin'ny distrika Anambohitra Atrimo dia ny kestora fahatelo eo amin'ny ivon'ny antenimeram-pirenena zay secrétaire général ny antokotiko Madagasikara ihany ko no miara-dalana amitsika zany. Amty fandarana androany ity tena iresaka lafin-javatra teknika mihitsy isika satria marobe ny zavatra tena misavoritaka amin'ny famaofao am'izao fotoana izao zany hoe efa bolana tsy ifarana ny ty taona 13 ty no misy zavatra misavoritaka zavatra mifamaofao eto amin'ny firenena ka izany indrindra no tsy maintsy hitondrana amin'ny fanazavana hifantoka ny raharaha ara-teknika ara-toekarena ho an'ny firenena. I député membre Benrina mazava ho azy no hitondra an'izay amitsika am'ty fandaharatsika ity zay efa eto akaiky eto am'izao fotoana izao. Ya ny député membre Benrina moa zay mbola amonjy fivoriana lahasa andraikitra rehefa aveo dia tsy de afaka hijanona maharitra be hiaraka amitsika eto izy fa rehefa vitavita izay fanazavana ara-teknika sy zay tokony tsara ho fatatsika ihany ko manodidina ny fiomanana hiatrehana ny fifidianana dia andao amitsika rehefa aveo ny député membre Benrina. Mirabanao Andriamatoa Solombambaoka zay todisoma tsara indray eto amin'ity fandaharatsika amin'ity androany alakamisy 10 volana aogositra ty. Miraba faniry razafy manatany Rina Rabe Mananjara faly lalaina sy ny eny amin'ny radio Mada. Miraba antsika rehetra mpanaraka ny fandaharana koa tafahoana indray amin'ity alakamisy ity. Miraba manokana ireo zay any amin'ny commune Mananjara ao amin'ny distrika Anambohitra Atrimo, ny any amin'ny commune Merimandroso, any amin'ny Fokotany Manatsoany zay vao niona tamin'ny andro vitsivitsy farany ireo araky ny fanarahana fampikopatana antsika de mirary soanareo indrindra ireo zay misy asa lehibe miandry azy miandry atsika moa zany satria asa iombona atsika ao amin'ny Fokotany Manatsoa ao Merimandroso ao. De sady manao kopakopatanana anareo Merimandroso ihany ko zany satria de miara misikimponitsika menakavy ianareo eny akanja zay eto ambony latabatra fa ny hevitra hitovizana ny fahombiazana iraisana ary ny vokatra ihany ko dia iombonana zany. Député membre Benrina efa nambarako teo fa iresaka amin'ny lafiny teknika kokoa tsika ny zava-misy eto amin'ny firenena satria raha ny 7 ora ny resahantsika dia niazakazaka be ny fanambarana samihafa zany de tena fanambarana
telo misongadina lehibe mihitsy angamba ny tena tonga de ho resantsika de ny fanambarana voalohany am'ireny zay tena misongadina de eo amin'ny firindrany lay sy ny fikarakarana lay lalaon'ny nosy ho tanterahany eto Madagasikara zay anomboka amin'ny fahadimy amby roapolo ny volana aogositra io zany lalaon'ny nosy zany ka hatramin'ny any amin'ny fahaenina ny volana septambra anoany ny olana zany dia mitaraina raha ohatra ka faly eo aloha zany le taratasy de azony alefa fa hitantsika eo ihany mitaraina zany reo fédération vitsivitsy amapolony eny tsy vitsy ihany zany satria raha discipline marobe no tanterahany eto Madagasikara amin'ity lalaon'ny nosy ity zay Madagasikara nandray azy kanefa amapolo maro reo taranja zany zay mitaraina ary manao ndeha ataotsika hoe filazana mialoha mba tsy tenenako hoe menasy Andriamatosolombaboaka ny aminy hoe tena isitaka mety tsy handray anjara mihitsy zay ary amin'ty androany ity no farany andraisan'izy ireo am'izay mety hoe inona no fandraisana fanapaha-kevitra hoentin'ny fitondram-panjakana manoloana izany satria marobe ny taraina an'izy ireo ny resaka regroupement ny fikarakarana ara-teknika ny amin'ny fitsinjovana manokana an'ireo atleta indrindraindrindra ny tontolo akapobeny zay hoe hiomanana handraisana anjany lalaon'ny nosy izany ihany koa de mampana an'ireo fédération zay efa zatra ny atrika izany lalaon'ny nosy izany zany ka mba tsy hafa baraka Madagasikara izy ireo dia handray fanapaha-kevitra zay dia ny fahafolo ny volana aogositra androany de zao hitantsika amin'ny sary izao zany isorina manoka ny faly akoatr'izay Andriamatosolombaboaka de nisy koa ny fanambarana zao nataony ny teo anivo ny mpitatitra manokana zany ny tontolon'ny solika zay ampiasainy ny jirama tytsika manko manamarika fa ny jirama io de tsy mividy solika eny am'ireny station d'essence reny na hoe eny anivon'ireny pompe samihafa ireny zany zay ahafana mitsinjara izany am'ireo opérateur zay mivarotra izany fa misy ny famatsiana manokana ka misy reo camionneur zany misy reo camion zay efa mitatitra zany solika amin'ny jirama izany de reo zany manana fikambanana manokana izy reo ndray de menimenina ny amina hoe tena mbola misy lela vola trosa zany zay mbola tokony aloha niovin'izany orinasam-baoko izany akoatran'izay de afatatsika ny fitarainana ny fitokonana ary ny fanambanana ihany koa ny hoe tena ho lasa lavitra ary ho mafy be ity fitokonana ataony mpampianatra mpiaroka mpampianatra ity raha toka tena tsy mandray fanapaha-kevitra haingana ny fanjakana fa mandrirarira izay fitakina ataony ny CCS izay CCS sapana Antananarivo CCS sapana Fianaratsoa dia samy mampitovitovy ny fomba fijeriny ary efa mampiomana am'izay hoe tena hanoy mafimafy ny tolona ho ataon'izy ireo izay fatatsika moa zany fa de efa nisy tolona nataon'izy ireo fitakina fialan'ny prime ministre fialan'ny ministre ny toe-karena sy ny vola ary fialan'ny ministre ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa atreo fotsiny angamba Andriamatosolombaboaka aloha ny ambarako amina hoe zavatra telo lehibe fa marobe raha ohatra ka ny fitakina any ambadika rehetrarehetra any am'izao fotoana zao ny amin'ny hoe tsy naran'ny lela volany zao hoe reo mpano asa miaraka amin'ny fitondram-panjakana sy ny aminy hoe ny tsahatra ny asa momba izao satria dia tsisy ny vola zay tokony hoefan'ny fitondram-panjakana izany sy izany Andriamatosolombaboaka no tsara ihany itondrana zay lafikevitra zay ny antony de ianareo eo anivon'ny antenimera-pirenena no anisan'ny vovonana iadiny lohany ny amin'ny fikirakirana ny kitapom-bolam-panjakana misy le député tonga de mahitsy be mihitsy manontany hevitry député olana eo amin'ny resaka kirakira-mbolam-panjakana mazava ho azy zao fa anisany koa ve mahavoadona izany lay tsy fijerevana na tsy fizahana manokana teo anivon'ny antenimera-pirenena lay hoe loi de finance rectificative raha ireo ataoko hoe lahadinika zava-misy anankitelo ireo jeu de gille moa ndray fitaterana solika ndray le fahatelo teo fahatelo resaka CCS fitakina sy fanambarana no fototr'ireo ary rehefa tena zoiny ireo de resa-bola daholo fitantanam-bola eto anivon'ny firenena resaka jeu de gille lalaon'ny nosy ny zava-misy am'izao fotoana izao isika rehetra no afaka andiso na anamarina ny angom-baovao azonay
fa akoatra reny efa miparitaka hitantsika teo reny avy amin'ny fédération de efa hatrany ampiandohana mihitsy ange ty fanomanana ny lalonynosy ty no efa tsy mandeha araka ny tokony ho izy raha tsaroantsika tsy haiko firy amam-bolana maro lasa zay a no efa nandeha ny resaka hoe tsy alova hoe tsy mandray an'io mba tsy hafabaraka de inona ny setriny avy amin'reto mpitondra fahanjakany reto vely rano vaovao fampanantenana vaovao ny amin'ny hoe ho tanterana dao no fotodrafitrasa rehetra ary isy aza fotodrafitra fa goavana eo zany ny lazany zareo hoe anehoana ny fahafahana manao an'izay zavatra zay resahantsika mieritry atosika resaha zareo moa zany fantatsika ny tetikasa tana masoandro fantatsika ny tantarany fantatsika ny nofinofy ao anatiny de tam'izany fotoana zany a efa tamin'ny voalohany aloha ny hoe ao anatiny ho tetikasa tana masoandro io nanaovana ny fetim-pirenena tamin'ny taona 2024 angamba izy iny zany hoe misy apahan'ilay tetikasa tana masoandro ahafahana makalaza ny fetim-pirenena 2024 de rehefa nandeha zay ady hevitra momba fanomanana ny jeu des îles zay de ny setrany de hoe ao anatiny io tana masoandro no ananganana n'ilay fotodrafitrasa tsy hitadidiko tsara moa ohatra ny sary tena hafa be zay no mivoaka nanganana ny fotodrafitrasa andraisana ny akamarony ny taranja amin'ny faninanana am'ty lalaony nosy ity raha zay fotsiny jerentsika de efa azo lazaina fa tsy tokony ho nytanterahana teto Madagasikara io lalaony nosy io satria zavatra anisan'ny ngeza be no tsy tanteraka tamin'ny fanomanana an'le izy resaka fotodrafitrasa io a zao vao lasa mikoropaka manolo ny ino ty manadio sy manolo ny pista etsero am'ireo stade municipaux isan-karazany izay misy a de miezaka manao tiptop sy azo atao tiptop mbola fotodrafitrasa ny fanatanjahantena ny resahako eto a misy volam-panjakana fa ny lalana koa tsy andany ny lalana eto Antananarivo sy ny era Madagasikara zay anenjehana ampiasana an'izay fomba fanaovana tiptop zay de rehefa zohitsika le izy a raha miemotra kely tsika mijery ny calendrier nanomboka taiza de hitatsika fa tsy nisy fahavononana mihitsy ny atrehana anty andraisana mihitsy moa zany fa tsy hoe atrehana fotsiny andraisana anty lalaony nosy eto amin'ny ranomasombe indianina ty de mipetraka fanontaniana hoe inona ny antony rona telo ihany eo a tsy fahaiza mitantana hiatrika an'izany ianao tsy maintsy miomana amin'ny zavatra lavitra be zay le hoe prévoir matoa zany a tsy voaja sy tsy voapetraka araka ny tokony ho izy ny ataoko hoe ny tety andro hanenjehana an'io lalaony nosy io de tsy araka ny tokony ho izy ny fomba nanaovana ny fiomanana ara tety andro mihitsy zany ny resaka eo zany hoe tsy fahaizana miomana amin'ilay asa tsy fahaizana asa incompétence fa ny akoatr'izay de zao ary misy ifandraisany am'izay ny arabola fa tazatsika hatrany foana fa lafy ny arabola ny tena ngeza be ao anatin'le izy de zay no mahatao ina mampitsoka an'le tana masoandro efa nataon'ny fanjakana daolo zao tery vaimata sy tery setra rehetrarehetra zao ny amin'ny azona ny tany anaovana an'le izy matoa zany tsy azo ny tanterahana lay fotodrafitrasa de tsy misy ny ahafahana manatanteraka azy ary lafy ny araboly zay zavatra zay hoy faniry teo hoe mitodika ny amin'ny ivony anteny mihira-pirenena tsy hoe mitodika any ahoana moa zany fa voakasika ny anteny mihira-pirenena rehefa resaka kitapom-bolam-panjakana ny resahana jeu des îles nge tsy vao zao e tsy vao zao ny jeu des îles no manina hoe ho aty Madagasikara raha ohatra ka tena efa niomana ny tsy hanao loi de finance rectificative fitondram-panjakana tokony tany amin'ny loi de finance initiale ary tsy ilaina LFR koa renge zany e satria zahatra efa fantatra meloatra loatra nyty fifidiananyity ihany fa andray an'io raha tena vonona marina andray an'io jeu des îles io ny fanjakana
ilay elefi tamin'ny taona lasa zay nitrehana ny taona 324 de efa tokony tany de efa ny fenona izay kitapo ampiasaina zay ina moa zany konty ampiasaina amin'ny anaovana an'io fa sady efa tsy niomana ao am'izay tany amin'ny elefi no tsy nanao an'le LFR ianao ary tsy ndesy jeu des îles ihany moa nitratra zay faniry fa iresaka tsika rehefa aveo fa na io inona revendication isan-karazany io de mifototra am'izay daholo dia mitona mirindrina ilay fitantanam-bola-panjakana angamba tsy misy ministera na androm-panjakana manaraka ny lalàna sy ny fepetra sy ny fitsipika fitantanam-bola-panjakana tsony am'izao tsy mbola nisy an'izany tao anatin'ny 20 taona mahery nefa zany indrindra ny tena fotana mafaty eo anatin'ny fitantanam-bola-panjakana mino ah fa tsy ahitan'izany tsony indrindra raha ministera sy androm-panjakana mbola vonona hiasa ambidina ty mandaty satria tena iaraha mahita fa ilay tsy nanaovana an'le LFR le izy ange hoa raha no manina ny ampiandohana tsy hanao LFR de ny elefiny natao ampy fa tsy zay mihitsy le izy tsaroko tsara ny adievitra tena nivony anteny mira-pirenena tamin'ny fotoana nanaovana ny elefi de hoe tetobola tao amin'ny androm-panjakana misy anay moa no adievitra tamin'izany de io alofany amin'ny LFR tsika mandinika izy tonga ny fotoana anaovana ny LFR niezahan'le gouvernemanta mihitsy na ny mandeha tsirairay na ny miaraka ny ezahany ny elany zany teo anivony anteny mira-pirenena tamin'ilay fotoam-pivoriana ara-potoana farany teo dia zafanyro miteny averiko zay hoe raha misy ministera na androm-panjakana mahavita mbola manaja ny fitsipika am'izao fitantanana ny firenena am'izao fotoana zao de efa tena zavatra afo zay fa io na misy ara ny fahafahana mifamindra sorabola fahafahana manao dérogation etsy roa misy fetrany sy misy fitsipika daholo ary zay no mahatonga atsika miitsoka ao anatin'le izy fitantanana fotsiny zay fa ny loharanom-bola mihitsy ko loharanom-bola mihitsy no efa tsy araky ny vinavina zay efa nietreretan'ny fitondram-panjakana azy ary zay no mahatonga an'io zavatra io lasa tery vaimanta tadiditsika nge vo rotokom-bola zay ny voan'ireny fanapahan-kevitra filan-kevitra minisitra hanamboatra tampoka ataoko hoe tampoka ny lalam-pirenena sy ny lalana eto andreny vohatra rehetrarehetra zany amin'ny fomba tsy manaraka ny fepetra amin'ny tsenam-bary-panjakana rendretrarehetra faniry mivokatry ny fitantanana ny firenena zay tsy manaraka ny fitsipika sy ny fepetra zay sy ny fenitra zay tokony hitantanana azy ary mivokany de aty anivon'io fandraisana i jeu des îles eto anivon'ny ranomasimbe indiana io ilay fanambaran'ny fédération teo mino a fa tsy zatra tsy tokony hipoitra reny satria fantatsika tsara nge ny réseaux sociaux fantatsika tsara tambajotra fa indray mandeha mipoitra ao fotsiny de zao tontolo zao mahafantatra fa fahambaraka ho an'ny firenena malagasy reny ary samy mitandro ny voninahitry ny firenena ny tsirairay na mimpandray anjara na mimpanomana fa matoa reny navoaka de efa tena tsy zaka ary mirona makany am'izay fahambaraka tanterak'izay raha sanatria mitranga inona lazany fanira azy teo fanambanana manambana ireny ambana rehetrarehetra reny ambana amin'ny fiteny malagasy reny ambana rehetrarehetra izay mandeha etsero reny jeu des îles zay fa eo reto fangatahana sy revendication isan-karazany reto izay zavatra tsy voazongereo ny akamaroany reo ny NCCS zany nge zavatra efa antonany maro ary efa misy foana nenty mpitatitra solika ity asa manao hoana aloha de lestage any aminareo faniry maika mafy be fahazo avao tsika avy any faritra fa tena mafy be tsy tena mafy be mihitsy ny andra n'iny tamin'ny lahady iny tsika lay hoe telo herinandro ampijanona ny delestage fa ity olany mpitatitra solika ity
de mbola vao maika anampitrotraka an'io resaka tsy fampin'ny herinaratra io. Ilay orana tamin'ny efakomaly iny to fanampianany rano ampitombo ny herinaratra raha tsy diso a. Kanefa ampiny ovaolana ve ho ampy fe zany ovaolana ary efa dila nefa le fotoana ny fanomezana sy nomeny lay tompony andraikitra voalohany eto amin'ny firenena ny amin'ny hoe hanatsaharana ny fahatapahan-jiro eto Madagasikara. Ireo ny zavatra misy amin'ny akapobe ny faniry ary raha reo ambana rehetrarehetra ireo no mitranga de hosahirana atao anatin'ity 5 volana 4 bolana farany amin'ity mandaty isika. Lay adevitra nresahana manitity ihany député Mamra Belrina de hoe lay tetibola mpanjakana tsy nasipantsina arakin'izay fomba fijeriny teo anivon'ny gouvernemanta hiasika fifidianana antsika ny filohan'ny CENI de niteny aminy hoe rehefa tsy vonina reo mpiara-miombonantoka Madagasikara PDF zany dia ny fitondram-panjakana no andray anjara am'zany. Fantatsika nefa ny vola ilainy ny fitondram-panjakana na tanterahana fifidianana tsy vola kely fa vola be ny ilainy CENI marimarina kokoa satria raha 700 miliara ariary no nangatahan'ny CENI zay kely ihany zany raha ohatra ka mivolana voaka amin'ny fitondram-panjakana mikasika indrindra ny jirama 1 miliara ny volana voaka amin'ny fitondram-panjakana tamin'ity resaka autoroute ity kanefa ny antony le asa autoroute reo vola maro be na voaka amin'ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ireo hetsika sy fametrahana vato fototra ary reo asa zay tena tsisy firindrana amin'izao fotoana izao dia kely ihany zay vola hoe etrehana fifidianana zay. Ny fitondram-panjakana de miresaka ny hoe ny atsasak'izay de efa mavita amin'izany atreto zany dia mbola ny route tapitrisa euro no hitany teo anivon'ny CENI raha ohatra ka manodidina any amin'ny 330 na 400 tapitrisa euro any mihitsy aza no tena filana hiatrehana za fifidianana zany. Ahoana andre matosolo mamboka ny fomba hikirakirana am'zany ny amin'ny hoe reto misy fitakina samy hafa tsy manambolana ny fitondram-panjakana ity anefa misy vola anaovana fifidianana tampiko eo de milaza amin'ny filohan'ny CENI fa raha tsy vonina ny mpamatsy vola ny fanjakana efa vonina ary milaza mihitsy ary izy fa ohatrohatran'ny efa mahita vola hiatrehana zany fifidianana zany aiza ho aiza zany eo amin'ny resaka teti-bolam-panjakana sy ny fikirakirana zany aloha ara-teknika député. Misy tsy lojika ake zany raha vonina fitondram-panjakana raha tena nanao ny asany ny amin'ny famatsiana ny tetibola hoentina miatrika amin'ny fifidianana tsy nanao fangatahana tamin'ny ino ty izy PDF ny mpiara-miombonantoka firenena tsy nangataka ny anokafana ny basket fund eo zay tena hoe misy tsy lojika zany resaka zany satria tsy nilaina akory ireny adihevitra be sy ireny domba ravarana zany izy fotoana tafaresaka tamin'ny sasasasany tamin'izy ireny de ny hoe nahagaga tamin'izany fotoana zany tsy mbola misy ny fangatahana ataon'ny gouvernemanta de ny omana zany hoe mahavita tena zany le gouvernemanta fa zao ve ianao tao anelanelan'ny tao anao efa nandomba ravarana zay de nangataka n'lay basket fund de avy eo indray ianao manao vava mbola ambana ihany keo manao vava hoe rehefa tsy anao nareo de vitana ihany io aiza ny lojikan'izany eo anatin'le izy marina fa sakiteny hoe raha ny tokony ho izy raha resaka fifidianana sehatra fifidianana zany tokony efa niomanana ny aloha mahaleo teny tokony ahaleo teny arabola ny fanjakana malagasy ny firenena malagasy amin'ny fiatrehana fifidianana mba tsy antehitra amin'ny andro velany kanefa matotonga am'izao tsika de mbola tsy zay ny zava-misy de tsy ho azo inona mihitsy zany izay lazay ny nahoana moa no CENI no iteny fa vonina ny fitondram-panjakana hameny ny banga ao anatin'io rehefa tsy anao ny mpiara-miombonantoka CENI nga mahalala zay zava-misy sy antsipriany zavatra mitranga eo anivon'ny fitantanam-bolam-panjakana ahafahatarany ahafahany mamaly an'izay sa misy resaka mandeha zany eny ambadika any ny dikany eo amin'ny CENI sy ny gouvernement eo misy ny gouvernement zay mbola maneho ihany indray lay tsy fahampiny ny ino ty izy ny fahaleovatena ny vomiera
ao anatin'le izy fa raha ohatra nisy ny fomba fiasan'ny ilaina napetraka efa tokony taloha be zao tsika mandinika hoe 4 volana alohan'ny fifidianantsika zao novambra oktobra septambra efo 3 volana alohan'ny fifidianantsika zao ny zavatra nitrangatra am'izay a tato anatin'ny taona maromaro farany de mifanehon'ny mpisehatra ara-politika mpisehatra eo amin'ny fifidianana tsy fahatokiana ny fomba fiasa eo amin'ny fanomanana ny fifidianana tsy fahatokinany zay ataoko hoe fahaleovatena ny vaomira am'sahana ny fifidianana zay ary nangataka foana nisy ny mangarahara ny ao amin'ny fanomanana ny fifidianana mihitsy fa atretotsika ohatra zay fomba fivoaka n'le vaovao raha ohatra nge tsika tena mangarahara i fifidianana io am'izao efa fantatritsika efa tokony ho fantatsika zany hoe aiza ho aiza firy ny isan'ny tena isan'ny bureau de vote satria miakina am'izay koa ny afana manao fandaniana tokony efa avoaka ny seni ny tena isan'ny bureau de vote ary tokony efa ivoaka ny tena isan'ny fokotany satria anisany miteraka n'le fiahiahina ary mbola manamafy an'le fiahiahina le tsy fifampitokisana eo ampikarakaran'ny fifidianana sy mpisetra ara-pifidianana ny feo mandeha lasa feo mandeha le izy a ny amin'ny hoe mitombo anarivo ny angety fokotany ty ary mitombo mihoatra lavitra noho izany angety bureau de vote ty ty bureau mpifidianana ty satria fokotany ndray nge mety misy bureau mpifidianana 2 3 4 5 arakaraky ny abeny fa maninona lay fitondram-panjakana tsy manadio an'zay resaka mandeha zay ny amin'ny hoe zao marina ireto ny isan'ny fokotany zao ny isan'ny fokotany tamin'ny taona 20 sy 4 zao ny isan'ny fokotany tamin'ny taona 20 sy 4 zao ny isan'ny fokotany am'izao akatoko ny fanatanterahana ny fifidianana zao tamin'ny fomba hoana nisy ny elanelana raha misy ny elanelana efa tafiditra anatin'le transparence na lay fangararana takiny zany toy izany keo resaka ny ara-bolitsika teo ny resaka ara-pitaovana iatrehana fifidianana anjarany seni zany fa misy ny lalàna mametra sy ny fomba fiasa mametra ohatra urna ohatra bulletin tokany io amoahana vola daholo zany aiza 3 volana mielo tsy efa tokony andeha ve nidinga ny tsenam-bary-panjakana zay indrindra ny amin'ny atrehana ny zany zavatra zany sa tena voapirofo marina tokoa fa tsy ao le vola tsy volana le vola inona no ataontsika eto afaka 3 volana nahoana no tsy ahazavaina ny zavatra oatra zany reo ny zavatra ngeza fotsiny reo fa ny zavatra madinika ny any amin'ny seni mahalala n'zany fitaovana ampiasainy eo amin'ny braony eo mazava ho azy fa ny olo mino fa manaraka toetrandro ary mola ny ampikatokatra ye fa le any amin'le bureau de vote rehetrarehetra bureau mpifidianana rehetrarehetra zay mbola tsy fantatra raha tsy amangaika raha tsy amangaika ny seni any amin'ny isan'ambaratonga ny rafitra misy eto amin'ny fanjakana ahoana ny fampandehanana ny reny eo ny ara-pitaovana fa eo ny ara-bola reny fangararana am'ireny anisan'ny takina ahafahana miatrika tsara mihitsy fifidianana izay azony rehetra ekena fa ahoana moa no anekena zavatra vao miainga ty ampiandohana de efa tsy fantatra zay ao anatiny ary zany mahatonga atsika ty amin'ny antokotiko Madagasikara nge io ametrahany olona fanontaniana foana ny hoe de inona no mahatonga ny antokotiko Madagasikara manana mandefa olona makany amin'ny seni teknisianna ny resaka io tsy nampitovy hevitra tamin'ny antoko politika sasany zany tamin'ny fotoanandro fa ny antokotiko Madagasikara efa tamin'izany ny teny hoe zay vonina hiatrika fifidianana ary satria zay vonina hiatrika fifidianana de hijery hoe ahoana ny fanaovany seniany io ahoana ny fanomanany an'io fa tsy zay tiany atao no atao de zay na tonga atsika nametraka nyreny teknisiana tany anivony seni reny mampalahelo moa taty aoriana ohatrany maheno hoe avadiky ny sasany ho lasa ireny no nakatò ny zavatra ataon'ny seni tsy mankatò fa ireny no mitatitra ty anivon'ny antoko rehefa avy eo zao zahatra ataon'ny seni ao de mahatonga ny antoko mandray fepetra ny fanandrify am'izay voafako malo zao tsika naheno hoe birao politika ny antoko nandeha teny amin'ny seni tsy hoe fitombita efatry ny ela io fa misy vokatra ilay tsy fampin'ny fangararana de misy fanontaniana mipetraka rehefa manomana fifidianana aty amin'ny
lafin'ny atoko isika de mba ahazona fanazavana arak'izay tratra de aleo mihitsy makany amin'ny seni mametraka fanontaniana averitsika fitsika hiatrika fifidianana ary ny fiapetra etrehantsika fifidianana de mifahadiovana sy mifarangaraharahan'io fifidianana io fa zay tsy fahampiana izay zay tsy fahampiana zay fangaraharahan zay mahatonga atsika atao hoe amin'ny lafiny anankiray miditra lalina atao hoe curieux ny amin'ny fomba hitantanany seni le fifidianana fa amin'ny lafiny anankiray ko entina manampy ny seni mba hatratrarana zay tanjona zay satria ny seni koa de efa nanambara fa tanjony ihany ko ny apadio sy ampangarahara ary enekeny rehetra ny fifidianana io de eo zany tsika mametraka hoe zay zavatra rehetrarehetra ndresaha zay misy zavatra mifandrisotra misy zavatra mifanohitra misy resaka mifandiso ary misy lojika tsy ampy de averitsika mifanontaniana iza zany no arahantsika ao anatin'le izy tena mahaleo tena ve le seni anatin'le izy inona nahoana no seni no milaza vavonina ny gouvernemanta hamen'ny banga ao anatin'ilay kitapom-bolan'ny fifidianana kanefa ny seni no milaza heritaona lasa zay fa tsy ampy ny vola ary ny gouvernemanta tany anatin'ny teti-bolam-panjakana tsy nahitana taratra ny amenonan'io zavatra ny fifidianana sy ny manodidina zay ary zany ny tena tokony ametrahana devitra mahomby am'izao fotoana zao satria tsy any am'le hoe lasa aloha ny programa na lasa aloha ny firotsahako fidin'ny kandida tsy izay angamba ny tokony hoentina sy hovoizany seni ary zay mihitsy ny nahatonga ny birao politika ny atokotika Madagasikara nanantona teny amin'ny seni teny alarby hoe inona ny tena tianao ambara amin'iny andre matofoloha any seni fa to tahatahaka ny miresaka ny antokotika Madagasikara sy ny filoha antokotika Madagasikara sy ny filoha Marc Ravalomanana zany ny seni moa zany lefa nyresahana teny de hoe tsy misibla an'izanizy amin'iny ary tsy misibla ny tima mazava azy sy ny filoha Ravalomanana donc hafahafa ihany nefa le faneho-kevitra zany fa mifantaniana mipetraka aminareo amin'ny seni de hoe efa katoko ny fifidianana tsika zao volana telo tsy hatongavana ny fifidianana ary afaka 13 andro de isokatra ny fametrahana an'izay firotsahako-fidiana zay angamba everina fa tokony ho fantatry ny mpirotsako-fidiana kosa ny fokotany ary tokony fanaraka amin'ny fokotany ny birao fantatsaham-bato zay hanatanterahana ny safidy mivatana zay amin'ity fifidianana filoham-pirenena ity ohatry ny hafahafa ihany raha ohatra ka misy kandida andeha androtsaka an'izay firotsahako-fidiana zay amboniny efa hoe antabola 1 miliara sy ny hoe tsy fantatra ny isan'ny fokotany sy ny birao fantatsaham-bato de hafahafa ihany zany zay anaovantsika fanairana foana nyity seni ity raha ohatra ka mbola mahaleo tena ary tsy men'ny feo amin'ny fitondram-panjakana sy ny tetikadin'ny fitondram-panjakana fa tena hampanjaka an'izay hoe fangararana sy tsy fiandanina zay tena tairitsika zany adevitra zany satria mampanahy isika ary betsaka ny efa miteny an'izay fanahin zay maraparana ny fandarantsika depute Mambrabendrina ao anatin'ity fandraisana anjara ty ianao radio koa mbola manana lamina sy andraikitra zay atrehana androany ny fahavononana zany fahavononana satria any am'izay rehetra ale am'izao fotoana zao eo no miresaka fifidianana eo no miresaka tetezamita eo any ko no miresaka ny amin'ny tohatry ny tsy andray anjara le anaty fanjakana voatry mbola miazoazo be ny any rehefa nanontaniana inga rajoelona de hoe mbola le resaka fampandrosoana inona moa fampandrosoana vitantsony eo anatin'izay hoe efa ray volana ange sisy zao ara dia mamaritra fifanarahana vaovao ndray any Rwanda le fitondram-panjakana sy ny fitondram-panjakana Rwandais hafahafa ihany ka eo am'izay fahavonona zay na tiana na sy tiana tsy maintsy atrika fifidianana foana isika na oelana ho aingana araky ny efa tariketra petraky ny tima ny afatrafatra sy ny zavatra tena hoe anamafisana an'izay fa hoe paika sy lamina samihafa ny tetezana andreo distrika sy faritra nanaovana congrès paritra député Mambrabendrina ny resaka tetezamita aloha anao teo mbola misy ifandraisany amin'ilay tsy fahafahana na metraka lamina mialoha sy ara-potoana ny amin'ny fahafanomanana ny fifidianana zany satria mbola anisany tsy fahampiny fangararana teo amin'ny fiatrehana ny fifidianana fiomanana ho amin'ny fifidianana zay apetraky ny lalam-panorenana
ny vanim-potoana tokony anatanterahana azy zay no nahatonga nyreny adihevitra be maka miteteza mity reny satria raha ohatra ka tsy ny lalao loatra an'ilay voalazan'ny lalàna ny amin'ny fempotoana amoahana ny tetiandro fifidianana ny datin'ny fifidianana zany fitondram-panjakana satria tsika de mahita fa tena ny lalaoviny le izy any amin'ilay fetra farany mihitsy izy vao namoaka de nahatonga ny mpisehatra ny azoazo hoe tsy hanao reto tsy miomany reto de zay no nahatonga ny hoe mety misy fahafahana miditra makany amina tetezamita na mety isy tsy maintsy hidirana makany amin'ny tetezamita zany rehetrarehetra zany faniry vokatra ilay tsy fahampiny ny fangaraharaana fa izy zahoany tsy nahalala fa vao mipetraka angety fitondrany ty tamin'ny janoary 7 de efa fantatra fa janoary 4 de efa tsy maintsy apetraka zay mpitondra manaraka ny dikan'izay na tam'izany ara de efa tokony ho fantatra hoe rovina ny datin'ny fifidianana afahana nametra an'izany hatrany amboalohany lalàna misy eto Madagasikara fa nylazaina foana hoe isy ny fifidianana fa tsy nitenenina mihitsy raha tsy ety amin'ny ora farany ny datin'le fifidianana aiza moa ny olona tsy eritreritra hoe misy makany amin'ny tetezamity misy aiza moa ny olona tsy ho azo fakapana hoe ho an'ireo tsy samyatrika fifidianana hoe ndao any amin'ny tetezamita izay mbola endrik'ilay tsy fahampiny ny fangaraharaana teo amin'ny fitantanana ny ty fifidianana ty resaka budget tsika teo fa zao tsika tena miresaka fitantanana sy fomba fiasa amin'ny fitantanana lay fifidianana mihitsy fa iresaka faraparany ny fiomanana eo anivon'ny antoko sika efa tsinjitsika efa mandeha hatrany ihany a ny fanohizana an'ireo fifanetanana teo anivon'ny rantsan'ny atoko eran'ny Madagasikara efa mivoaka koa ny toromarika sy ny fomba hametrahana ilay komity hanoana ny filoha Marc Ravalomanana ny KMMR io zany ary efa aparitaka amin'ny ratsamangaika ny antoko sy ny mpanohana eran'ny Madagasikara ny fanatanterahana an'io samy mihaino ny afatra sy ny toromarika araka ny tandrify atsika avy tsika isika tsirairay avy a fa nytanjotsika de zao misy ny fifidianana mandray anjary tsika ary lany ny filoha Ravalomanana mety misy ny hevitra tsy mitovy any satria tsy moramora ny hanambatra ataotsika hoe fiaviana ara-politika samihafa firehana moa io zany na misy ary tsy ao anatin'ny sehatry ny politika mihitsy fa olom-pirenena tsotra kanefa vonina hifanohana sy hanohana ny filoha Marc Ravalomanana de eo zany tsy maintsy hanarahantsika tsara ny toromarika mba tsy sanatria fananganana ny orafitra indray no animba ny firaisakina zay efa homanina tsara ao anatin'le izy ka ny afatra de tsotra efa mandeha ny toromarika rehetra mandeha isanambaratongana io a raha misy ny olana azo jerena isaparitra ny amahana an'izay olana zay fa araka ny fomba fiteniko foana hoe tsy hitovy ny any amin'ny faritry Sava sy ny any amin'ny faritry Orombe ohatra ny zava-misy io ary tsy mitovy ny olana tsy hitovy koa zany ny vaolana ao anatin'le izy fa miainga ny toromarika iombonana fa avy eo raha misy ny tokony ifampiresahana manokana de afaka mifampiresaka manokana amin'ny tompona andraikitra aty amin'ny nasionaly zany tsika rehetra iny ary inotsika fa mazava zay toromarika faraparan'zay solombaboaka Rabendrina Mamenko anisany ao anatin'ny parapolitika mahafantatra ny fanomanana sy ireo fandaminana maro samihafa efa nanao ny fitsidiana atsika tany amin'iny atsimo andrefan'iny deputé Mamy Rabendrina nidina tatia Iorombe rehefa miresaka Iorombe manko tsika de hoe Iosy Ivohibea Iakora
mino isika fa mbola isy any zay fidinana samy hafa zay satria hoan'ny solombavam-boaka rasy tany zay niaraka tamin'ny député Mambrabendrina de député Todisosy député Jery ihany ko nahazo an'iny aksa mianandrefa an'iny zany taty Betsiboky Antoinakaniboiny efa misy ihany ko reo fandaminana samy hafa nireo solombavam-boaka sy ireo ao anatin'ny birao politika sy ireo solotena zany zay nahazo zay iraka manokana mission hidiny eny amintsika ny amin'ny faritra sy ny district eny dia isika zany efa samy manao zay fandamina mpandraisana zay ihany ko fa efa de efa mijerijery sahady ten'izao ihany ko ny fomba hitantanantsika ny fampelezan-kevitra fampahafantarana sisisa zay tsara fiomanana tsy tapohan'ny loza ozy mibenjery se zay de ampiaritsika amintsika ihany ko izy aritsika ty fifidianana ty fa mbola ampiaritsika ihany ko izy ny amin'ny hoe faiza mandamy manoentina miady de andamina tsara zany tsika misaotra anao député Mambrabendrina de makasitraka anao ihany ko tamin'ity androany fa 10 volana aogositra iteny vahiny teto amin'ny miara-manonja zay anjara fa nio-kevitra mo isaky ny alakamisy ia misaotra antsika rehetra nanaraka amin'ny fandaharana indrindra misaotra ny mpanetana ny fandaharana miara-manonja sy ny teknisiana ary mana tena iona tsy hoela eny ary de makasitraka ny député Mambrabendrina zay niaraka tamintsika tao anatin'izay ora iray latsaka kely fotsiny zay mbola misy adidy maro be antsoroana iandraiketana zay tsy maintsy amindrana ny tongotra ialy eto amin'ny fandarantsika moa fa de omentsika zay tsotran'izay fa ny tanjony ambonana de hoe tsika amin'ny fandresena mahazo vokatra tsara de averina ao amin'ny rina indray aloha zany satria efa mivonina indray zany rina am'izao fotoana zao amin'ny angajo sy ny arina de miverina amintsika eo ihany ary efa avy eo zany ao anatin'ity fandarina miara-manonja androany ty ndao arariny
eny ary tompolasy tombovavy ialatsy ny ataontsika hoe fiatona minitra vitsy ny miara-manonja teto amin'ny MPS ny radio Mada satria tsy maintsy nisy fandaminana kely zany teo ary raha ny vaovao vao milatsaka zao koa zay no somary ohatran'ny nampiatoato kely azy teo dia nisy pobasy tao ivelan'ny vavadin'ny MPS eo zany avatia tsinanana avatia ndrefana tsinanana misy vavady kely zay eo de nisy pobasy tao ivelany tao sahotaka ny tety amin'ny nosopatra zany aty amin'le vavahady miditra aty amin'ny travaux publics ny an'ny commune Antananarivo renivohitra zany atsy ambanina atsy amin'le pavé no an'izay vapakaty nisy pobasy tao vao aingana kely teo dia misy fahatolona mitsitra ao zany dia misy sahotakotaka zany teo moa zany mbola mandeha ny fanadihadiana hoe mpangalatra sisa dia izay no zavatra nisy teo mitoy ihany ny fantarantsika tompolasy tombovavy miara-manonjy eto amin'ny MPS ny radio Mada zany isoratsika ny député Mambrabendrina ny sehatra teto mitondra fanazavana maro samihafa reny ny fanazavana reny dia tena ilaina mihitsy tena ilainy reny manoloana ny zava-misy amin'ny zao fotoana zao ny namantsika faniry moa mbola iverina eo ihany izy fa vetivety izy hitanareo vetivety tsy hitanareo fa zay no fandaminana izany dia fa milamina tsara zany ny fandarantsika aloha na teo ary zay sahotakotaka kely tao ivelan'ny tambohan'ny MPS zany hoe tary amin'ny arabe zany dia sahotakotaka kely fa efa mandray ndraiky zany ny mpitandro ny filaminana amin'izay zavatra niseho tao tamin'izay hoe tsy nisy pobasy zay dia misy fatin'olona mitsitra ao ivelany ao zany ny raharam-pirenena ataontsika hoe tsy hita zay ilazana azy tsy hoe tsy hita zay ilazana azy fa tena tsy mandeha mihitsy ary eo amin'ity resaka hoe vola fandoavam-bola ity resaka fandoavam-bola ity dia olana foana maninona ny volan'olona ny tsy aloha maninona ny volan'olona no tsy aloha zany nefa ianao milaza hoe andray GDZIL nefa ianao milaza hoe resa-pifidianana zany efa naotrinina dia misy zany kanefa mipirofo hita maso dia tsy mahaloa volan'olona ilay mpitondra izany ty zao le resaka le hoe mpitatitra solika izay andinana ny jirama tapitra koa le ultimatome ihany koa tapitra le ultimatome tapitra amin'ity anio ity dia ahoana zany ny fitaterana ny solika entina andinana ny jirama nefa ny filoham-pirenena le voainga kely le tamin'le tavatapampanao gazety tao iavoloha lazany aminy hoe délestage ve telo herinandro sisy io dia tsy misy tsony tapitra ny telo herinandro to mbola nisy ihany dia ahoana zany ny resaka solika zany ny mpanjifa tompoka ny vahoaka malagasy tsy miraharaha zay resaka hoe fitantanana sy ny resaka solika ihany fa mifantany dia hoe mandeha ny jiro misy ny herinaratra ny angovo zany azo avy amin'ny herinaratra misy izay mifantatry ny vahoaka malagasy fa ity zany zao rehefa miteny reto mpitatitra solika entina andinana ny milina na ny masinina ny jirama reto hoe raha voatsy voaloha ny volanay amina miliara maromaro raha tsy voaloha ny volanay dia tsy afa-mihetsika paralysie zay moa le teny nampiasaina paralysé tsy afa-mihetsika zany rehefa jerena zany ao ny tena lakile ihany koa zany ny kaity resaka jirama ty resaka fotsiny ny hatramin'izay tena azo atao ny manarina anio ka raha azo atao manarina ny jirama maninona ny tsy atao maninona ny tsy atao le izy fa le olona zany zao tena sahirana mihitsy manoloana n'ilay raharahany jirama ty ahoana ny fomba amahany ny fitondrana an'izany volany reto mpitatitra ireto tsy voaloha zany matoa izy ireo koa nanao an'izay ultimatome zay zay tapitra an'io isika ny fempotona izay nahambara matoa izy ireo tonga amin'izany dia efa miatra amin'ny akalana fahavoazana efa tsy zaka intsony satria raha fitaterana zany anie misy fandrarana ao anatiny misy fandrarana ao anatiny fa itya tsy vitany hoe mba ho tombontsoan'ny firenena tsy maintsy jerena aloha ny tombontsoan'ny firenena dia zay ny tsy maintsy atao vaindon-draharaha aloha dia ampiasaina le fahefa-mpanjakana hoe tsy maintsy alefaso ihany aloha le gazoala ny dinana ny jirama fa ho hita eo hoe
ho ity eo ahoana zao le olona sahirana amin'ny resaka fandraharana satria orinasy io tompoko ohatra ny eo tokantranonao io ohatra ny ianao zay manana orinasy io ahoana ny fomba andinana an'le orinasy ahoana ny fomba andinana an'ilay fitaterana camion zany moa mitondra an'izy io reny camion be reny siteriny reny ahoana ny gestion ao anatin'izany raha ohatra ka vola amina miliara tokony hiditra tsy miditra fa nga izy ty resaka hoe asasoa tsy isy resaka asasoa ty fa tena resaka hoe fitantanana de zany no mahatonga ny olona hitsikera an'ilay fitondrana misy miteny hoe le fitondrana raha ngaty arakaraka mampanakaiky olona ao ihany miteny an'izany olona mpanohana ihany miteny an'izany manahirana fa arakaraka mampanakaiky an'ilay datim-pifidianana no manao zavatra manahirana manao zavatra tsy ampeverana mampiariary ny tsy faiza mitantana ohatra hoe resaka GTZ ohatra hoe tony volan'ny mpitaritra solika dinana ny jirama tony ny CCS koa Tananarivo sapana Tananarivo koa tsy mitsahatra ny miteny mpampianatra pikaroka mpampianatra tsy mitsahatra ny miteny de mba misy mihainy ve raha misy mihainy ve tsy efa nivana le olana fa niendrika ty ivelany no mibaribary reny zao tamin'ny farany hoe nakany Rwanda hony ny filoha pirenena malagasy nakany Rwanda de inona no natao tany nampianarin'ny Rwandais ve zany tsika malagasy nampianarina ny hoe zao ny fomba atao mba hahafahana mampandroso amin'ny firenena tsy maintsy ao anatiny aloha ny fitiavan-tanindrazana misy miteny Paul Kagame iny hoe tena dictateur makatsa amin'ny makary fomba filazy zany fa nitan'ny olona aloha de hoe mandroso izany firenena Rwandais zany napotiky ny adoetrano tany Rwanda ny mifanentsika tamin'ny antso be sy tamin'ny langilangy famono tao samy Rwandais fa nanapa-kevitra ho fafahatsika izany fahavoaza zany amin'ny alalan'ny fampandrosoana hita maso io koa mantsy tsy maintsy misy azavaina ihany hoe manao didy jadona ny tena manao didy jadona dia ny mitsabatsabaka amin'ny andraikitry ny hafa sy manao teny midina sy tsy manaja ny zon'ny hafa tsy manaja ny zololombelona manao ny fanjakana tsy tandalana zany natao hoe didy jado zany tikano tsy tikano fa ny fampiarana kosa amin'ny resaka fitantanana hoe entitra amin'ny resaka fitantanana tsy didy jadony zany loha zay azava tsara mitsika tena hoe olo-pirenena mihitsy satria misy manafangaro mantsy io manao didy jadona manao didy jadona ny didy jadona de araka ny efa nazavaitsika teo fa raha ohatra kosa hoe entitra amin'ny fanaovanjavatra entitra amin'ny fanarahana ny fitsipika na ny disiplinina tsy didy jadony zany zay le izy ka iza no tsy entitra amin'ny disiplinina sy ny fanajana ny lalàna amin'izao fotoana zao ny mpitondra ny tena hita mibaribary be hoe tsy manaja amin'ny atsipriany izay lalàna zay ny lalam-panorenana no voalohany amin'izany ao fa miteny hoe tsy maintsy tera-tany malagasy ny milatsaka filohan'ny repoblika ola sina resa be ka zao tsisy gouverneur zany ao anaty lalam-panorenana mbola pasohana ihany zao efa ho tapitra ny fitaom-piasana zany ka mpitondra hafany ao de inona moa zany no valiteny ahoana moa zany no valiteny hoentin'ny izao mpitondra amin'izao fotoana izao ny fomba fitantanam-bola zay fotsiny aloha inona ny valiteny sy fanazavana hoentinareo mpitondra amin'izao fotoana izao ny resaka fitantanam-bola eto amin'ity fireneny ity satria tsy maintsy mipetraka zany fanontania zany maninona ny tsy voalohany vola ny camionnaire mitatitra lasantsy gasoil nodinana ny jirama maninona ny tsy voalohany ny CCS maninona ny GTZ no saviritaka ambony ambany manala baraka ohatran'izao zany anontania ahoana ny fomba ny tantanan'ny gouverneur isanisany izay misahana ny faritra isanisany eto amin'ny firenena ny vola tsy misy ny rafitra délibérant zany na ny mpanolotsaina paritra tsy nisy ny fifidianana lehibe amin'ny faritra tsy nisy ny fifidianana mpanolotsaina paritra nefa le gouverneur mitatam-bola amina miliara de ahoana zany ny atao hoe ny règlement amin'izany miliara no ampiasaina amin'io zany ve de tsy atonga saina ny rehetrarehetra zany ve de jerena fotsiny hoe rafitra inona
avy eo ny gouvernoura lasa manao tatitra rehefa manao tatitra izy any amin'ny filoham-pirenena any amin'ny exécutif any manao tatitra de efa mandevy tenena zay gouvernoura tsy mahafapo de miala misy moa ny sasany tsy maintsy nalàna no ny atony manokana tsy tehitra lalina amin'iny tsika fa manahirana be ka iza zany no fomba fitantanana ohatry ny inona zany ny eto Madagasikara ny fomba fitantanana eto zany de tena hoe jadona autokrasia auto ty ihany zay tiana ihany io ahoana moa tsy tenena hoe misy jadona eto Madagasikara ny seny efa namoaka vola hoe zao nanaovana an'ity tonga de miteniny avy any ambony any avy any amin'ny mpanatanteraka any tsy izy io fa zao jadona zany le kajy nisy antony le kajy efa petrapetraka de azagaga zany raha ohatra hoe tsy tena nanao refonte total isika teto Madagasikara matomy misy reny anarandolona diso reny matomy misy reny de tsy refonte total no natao nefa nidradratra reny anao refonte ary io refonte io any amin'ny lisym-pifidianana zany tsy hoe isa-taona manao an'io fa ity lisym-pifidianana ty ane zany zao am'ty dele 2023 ty le hoe nanaovana refonte io no ampiasaina amin'ny fifidianana mbola manaraka eo mbola izy ny fifidianana be ny tanàna fifidianana député manaraka any io lista io nefa jerety izy misaviritaka ambony ambany olona efa maty efa ovina mbola hitao ihany zany ve natao hoe refonte io nefa ny lakilean'ny fifidianana de mba nahoana moa zany fantatry ny sadek zany ary nampahafantarana ny sadek tamin'ny fandalovany teto hoe zao ane ty zavatra ty kitoto daholy tena hoe natao arany tsy hiteny tena tsy maintsy miteny satria be loatra le kitoto eto amin'ity fireneny ity mieritreritra ny tonga de anao hoe hitsambikina be ary ananariko aizako eritreritra anao hitsambikina mandeha any ivelany any ny sasany de mahita téléphérique any de andeha ty atao any Madagasikara zao fianam-boteazy ny tanàna eto Tananarivo amboteazy tsy fakahitana satria fefena daholy le fanitso ao amin'io lokona orange be reny ene misy dikany reny mody hoe pilônina téléphérique natao fa le fefiny ao orange efa misy message reny satria ny loko ny mpitondra de orange volon'orange aza mieritreritra nyvoaka malagasy hoe vendrana ka tsy mahafantatra ny tiana ho tenenina manoloana n'ire zavatra hoe mety mieritreritsika hoe zany ko ve de asiana resabe zany ko ve de tokony misy problema mihitsy satria maintsy misy miteny ny tima ho mangalatra départ tsy mangalatra départ zany ny tima fa manao ny asany amin'ny mahatoky politika azy fa nga rehefa miomana amin'ny fifidianana de hoe mipetrahany etrano de ndana amin'ny tsilailainy ambony fandrina de vita fa tsy mahazo manao an'ity tsy maintsy miomana ianao raha hiatrika fifidianana zany ary hoe resaka hoe sationany tam'le iny izy teo le map plus mazavatsara reny azo atao reny fa ngano ny teo nisy hoe ahoana sy ahoana zay le izy zay ka misy eto zany manao fijery vilana de tadiaviny anaraka azy am'izay fijery vilana zay ny fijery ny vahoaka malagasy tsy any mihitsy le izy tsy any de zay no tsy maintsy ataontsika hoe anarahana akaiky ny raharaha-pirenena satria ianao zany raha ohatra hoe tena mifantoka tsara amin'ny raharaha-pirenena manara-maso mailo zay le baiko zay tena mailo tokoa fa ny asy ambadika tokoa tsony manao ny ataony ko mba miketrika koa izy ahoana ny tena anaovana an'io amin'ny tombontsoa atsika ahoana anaovana an'io ho amin'ny tombontsoa atsika zay zany tsezasetra tsy aritra aloha zany tsy maintsy nylazaina amin'ity hoe tsy fahaloavam-bola isaky mandeha ity kofina ny olona tena tapona ny domy de tsy maintsy mahamely ultimatum izy na ny sesesy io na mahamely ultimatum ny taranja maro miatrika ny CDZIL de mahamely ultimatum ihany koa ny mpitatitra solika mba handefasana ny jirama satria tsy voalohany volany amina miliara dondrarina manafaniry efa nodikodina kely tao anao teo moa nisy an'le ohatra ny tsakoahana kely iny satria nisy an'le pobasta zay ambadika tatsy menanao indray sehatra ary raha ny fantatsika moa zany rina mikasika niny vaovao iny dia jiola zany no tratra ny mpitandro filaminana telo no maty zany voatifitra to misy roa zany lasany velona
raha nyfantatsika ny sakorokoroka tao anatina taxi be ary efa narana zany izy ireo zay ny amin'iny a de somary nytoana ihany ko ny lalana atao ambadika atao zany a de betsaka ihany ko ny mijery ny lohateny gazety rehetra samy resaka an'izay daholo aloha zany ny zavatra misy androany a satria androany zany no fantatra ny ultimatum farany efa ndresahany rena foana manko iny ndresahan'ireo fédération enina ambiny folo de eritrereto ny discipline andraisana anjara rina amty jeu des îles ty asa manodidina firiny roapolo ka inona moa zany no hoe taranja efatra andraisana anjara sisa de aninona ho avy eto reo mpandray anjara raha ohatra ka zay fandehany io izy hitatsika io jeu des îles de l'océan Indien izy expiration de l'ultimatum de 16 fédérations aujourd'hui la flamme des jeux izy entendu samedi zany ho avy le avy any Atsiranana izy io raha nyfantatra zany zao le izy zany itsika hoa efa mini misy hoe inona arany de resahana ny zavatra ataony reto fanjakany reto kanefa le izy tsy maintsy resahana satria resaka voninahim-pirenena resaka fiandrianam-pirenena ihany ko nge le izy satria ny sainam-pirenena malagasy ny iofaofa ny firenena malagasy Madagasikara no andray dikan'izay ho tazanina zao tontolo zao ka raha ohatra ka misy zavatra feny fahadisoana mivadika fahafahambaraka de lay firenena ray manontolo ny afabaraka efa afabaraka tsika fa tena afabaraka vao maika miafabaraka voana zany de zay ny atomahatonga atsika hoe tsy maintsy miresaka tsika na de efa tsy te hiresaka ntsony ary ny adalany le fitondram-panjakana ny avendranany le fitondram-panjakana de tsy maintsy miresaka tsika satria manery atsika hiteny le zava-misy raha ohatra ka tsy miteny tsika ka avelantsika ny fotsiny zany le zava-misy am'izao fotoana zao de triny hoe complice foana zany zay mahafantatra nefa miny tsy miteny anatin'izao zavatra zao de zay ny atomahatonga atsika zany dina tena hoe dao raha ngafo resana ny antony zany de zao le izy raha misekely moa zany rehefa nanao valandresaka ho an'ny mpano gazety le valandresaka manokana taorinan'ny adevitra be momba n'lay hoe fizakan-jom-pirenena frantsay ho azy de tsy maintsy namaly ihany izy satria tsy nahavono afo zany ry moratoire ry désuétude ry par diplomatie ry par filiation entre parenthèse affiliation izy le raha matao zay sy ireo pailalana teo amin'ny sehatra nasionaly sy efa nisehatra teo amin'ny sehatra resam-pirenena de niakatsehatra mihitsy moa zany raha misekely na nadio ny tenany kanefa rehefa niakatsehatra izy de adevitra diso indray netiny hoe 20 centimetatra sy loe zay raha ny raha ato anatiko mamalagasy ny sisy kanefa lalàna nyresahana zany efa nyresahako sy député fetra rahalamizafom-bolo iny fa mbola iverenako iny andaminana fotoana satria maro amintsika ny nantany ahoana tokoa iny étude comparative zay no azavainareo miraha iny to anatin'ny fandarana satria tena mitovy mihitsy ny zany ny firafitry ny article 42 fa samy manana ny andiny misy azy ao anatin'ny lalàna na ordonnance zany hoe diditsy volana na lalàna zay nanoratany reo firenena momba n'zany code de nationalité zany reo firenena zanahan'ny frantsa zany ka nahazo fahaleovatena teo anelanelona ny 7 sy taty amin'ny 2 na 7 aty mihitsy aza no nitondrantsika am'izay hoe étude comparative izay de mitovy le izy rina ny article 42 tsika atao anatin'izay de hoe perd la nationalité malgache le malgache ozy izy majeur qui acquiert volontairement une nationalité étrangère de saika mitovy an'izay raha ohatra zany Sénégal le resahana zany de resaka sénégalais zany resahanao anatin'izay nationalité Mali ao anatin'izay Comore ao anatin'izay Cameroun ao anatin'izany Tchad ao anatin'izany marobe reo firenena tsy latsaky ny 5 mitondrantsika ohatra ao anatin'izany hoe io le izy mitovy fanaovana ary miatra ohatra n'io daholo le izy hoe very ny zoam-pirenena nanana n'lay olona tamin'le firenena rehefa maky izy zoam-pirenena hafa acquiert volontairement tondrantsika fanazavana zay de ino no nanaovan'le Ramsey émission spéciale de natrehana mpitandro ny filaminana natrehana gouvernement tangalamena loha olona député fikambanana sy ny sisa natrehana an'ireo ho pitehaka ny zavatra tsy nentina taona
de ty zany le zavatra natrehanareo ianareo reo zay nampijabaka an'le Ramsey tamin'ny conférence de presse iny de nite hafanareo le zavatra nyresahan'le Ramsey fa am'izao fotoana resahantsika zao am'izay zay manko le titsika tongavana hoe vao mainka namato tena ary nanao velo rano hafa nge le Ramsey tamin'iny riny de adevitra momba n'le resaka zoam-pirenena sy zavatra mety mafampana kely tito amin'ny firenena ndresana fa nahazo resaka momba ny lalaon'ny nosy de ity sombo ny fanazavana netin'le Ramsey ity zany tamin'le fandarina manokana momba ny lalaon'ny nosy taorina ny resaka 20 cm no etsitsika indray satria iny lohateny gazety tamin'ny gazety mpiseho isan'andro iny de adevitra be hoe mety hisitaka ao anatin'ny fandraisana anjara ny lalaon'ny nosy reo fédération na 12 grave zany a grave zany a hoe ato anatin'le firenena mandray anjaran'le lalao no misy fédération manao ambana zay mitsy moa famiraisana député membre be ndrina teo mbola tsy hoe fampirorona ohatrany tsy mety manko zany fomba fitenitsika zany fa hoe manambana ny tsy andray anjara de androano farany fa 10 volana aogositra ity ny zavatra nambaran'le Ramsey de aloha tsy ahivitsika tamin'ny fandarina manokana zay nisy mpanao gazety telo teo tamin'izany fotoanandro zany voatsela akoron'izay ataotsika rina zany hoe telo herinandro mahery satria nandritra io fotoana io ihany koa izy nanao velo rano sy fanamby hafahafa hoe tsy maintsy voavaha Andriamatoa minisitra ao anatin'ny telo herinandro ny délestage zay a de natodiky ny caméra tany am'le de natodiky ny caméra de ozy le ministra nanao ohatran'izao mbola tsy resaka an'indray lohatsika mbola tsy resaka 20 cm lohatsika mbola tsy mesaka 5,000 ariary voafeh lohatsika fa tsy hoe ray alina ariary ny euro ray ariary mihoatra ny euro ray fa mahay mitantana le mpitondra ary io taux de croissance io mbola valo io isanjato fa raha ny tena izy ary ho tafakatra be mihitsy ho an'ny mitovy an'ny hafa namoaka tableau zany daholo manko nyresahany tamin'ny fandarina manokana io fa tia ny zavatra nyresahany Ramsey momba ny lalaon'ny nosy amin'ny fiteny malagasy ny resahany azy de hoe notsika aloha izy de miverina amintsika indray ny tenako sirina raha be mananjara eno tsara de raha mety faly averimbereny kely izy atao amin'ny bokla kely izy mba ho reniny piano atsika sy mipijery atsika de miverina indray za sirina zany mitondra an'izay fanadihadiana zay za nanatrika ny jeu des îles tany Maurice fa ataotsika avy folo eny fa tsy tenenako mitovy an'izany ny jeu des îles eto Madagasikara na io amin'ny fandraisany na io amin'ny organisation za nanatrika ny jeu des îles tany Maurice fa ataotsika avy folo eny fa tsy tenenako mitovy an'izany ny jeu des îles eto Madagasikara na io amin'ny fandraisany na io amin'ny organisation za nanatrika ny jeu des îles tany Maurice fa ataotsika avy folo eny fa tsy tenenako mitovy an'izany ny jeu des îles eto Madagasikara na io amin'ny fandraisany na io amin'ny organisation ninitsika raha veriny iny rino telo herinandro lasa Ramsey no nyresaka an'iny zany ny resaka avy folo eny avy telo eny avy zao eny zany aloha efa tsy de mahazatra ny sofina tsony ny enanso tao ao fa niverina indray le izy de miverina le izy satria matetika fentsika zany tao anatin'ny fotoana fampelezakevitra sy le Ramsey rehefa miresaka lafinjavatra eto amin'ny firenena fa sortira Antananarivo avy zato eny efa ndray jeu des îles avy telo eny le vidiny lavany fa io izy nenjera de aza mba minomino ny tenen'ny Ramsey hoe avy zao eny aloha ka raha miteny izy zany ny amin'ny hoe ataotsika avy folo eny tsy fantatra aloha le référence anakany an'izy hoe nanatrika an'le jeu des îles tany Nosy Maurice izy 2019 iny rina ny jeu des îles farany tany Nosy Maurice fa zao raha ohatra ka avy folo eny eo amin'ny fandraisana sy mpiarakarana 3 andro Ramsey tsy atongavan'le jeu des îles satria ny atao hoe atongavana amin'ny fahatelo amby 20 volana aogositra avy izao nosokafana amin'ny fomba ofisialy zao lalaon'nosy zao eto Madagasikara ary anomboka eo daholo ny taranja rehetra hatramin'ny fahenina ny volana septambra ka ohatra ny ahoana lay hoe avy folo eny resahan'ny Ramsey io avy folo eny amin'ny fandraisana avy folo eny amin'ny fikarakarana de averintsika faly ara inona ny mampimenimeny andreo fédération 12 satria miresaka Ramsey fikarakarana resaka organisation ngely ny resahany reto fédération 12 reto
de nolasahany resahany gazety mpiseho isan'andro l izy androany a de averiko any faly ty mbola misy gazety mpiseho isan'andro anakiray ihany ko faly miresaka an'izay lasa aloha alefako any aminao vetivety ty mba io iny faly azafady gazety mpiseho isan'andro ray iny fa avokay aloha faly avokay aloha lay soratra zay nresahandreo fédération na 9 de avoaka ty gazety mpiseho isan'andro androany ty zany ovakina ity zavatra hoe inona no zavatra tsikaritra reo fédération de inona no fangatahana izy ireo de aiza ho aiza am'izay le teny le raha am'say hoe ataotsika folo eny le izy amin'ny fandraisana sy fikarakarana satria raha ohatran'izao ny adevitra efa nanao valandresaka ampanao gazety nge reo mpitarika fédération nareo e ary tsy vitan'izay efa adevitra be tetiny am'ireo hoe misy sonoanakivaly na bidirina hanao fandraisana ny lalonynosy de ho resahantsika l izy somary ataovy ngezangeza faly fa masonay moa somary efa zokonjokony na misy fanampony kely aza lavidavitra le mbola lavitra ihany de mangataka kely amin'ny faly fotsiny eny mety ty par la présente ory zareo zany hoe amin'ny alalany ty taratasy ty zany ty nytenenina nous fédération subventionnée izay fédération zay voalaza anarany etsy ambony se sont réunis aujourd'hui 7 août 2023 pour dénoncer les anomalies relatives au regroupement pour les Jeux des îles 2023 regroupement zany aloha ny ray zany satria ny atao hoe lalao de tsy maintsy misy fampivondronana rina arabe mananjara zao tompoko de efa niatrika karazan-dalao teto Madagasikara ary nisy fotoana mpanao gazety ara-panatanjahantena mihitsy irina niatrika nytony lalao tony de nahafantatra tsara mihitsy betsaka ny vaovao azo trandrana ao anatin'izany regroupement zany veriny après recoupement auprès de toutes les entités concernées de ces jeux le blocage vient de la coordination générale avy any amin'ny mpandrindrakapobeany ny olana entité qui ne figure même pas dans l'organigramme du COJO